Cinta matao, ona diverse, simi la pucisco pale, amaskin sa panadola, sama sumidola, araben na touching baby.
Sabi.
Tena rahavana an-dakozia. Fanameravantsika ary miondrika mpanajana eo anatrehan'ny voninahitra reo, kopa-tratroka na poa-tratroka re tompoko, arabaina ary faly indray mifankahita aminareo. Eny tara fa hitanareo fa araky ny lazaiko hoe tsy moramora ny manomana zavatra tahaka itony satria ny zavatra tena tsy azo atao dia ny sanatria ny hoe tsy ampy ny zavatra tenenina ary ny amin'ny androany manokana dia mila fitandremana satria aodiny akany manko ry Jocelyn, satria ny malaza androany zany a dia resaka volamena tratra omaly ary zay no hazavaintsika hoe ny fampizarana vaovao zany a amin'ny zavatra mitranga satria anisan'ny tena mandona be amin'ny malagasy ity resaka volamena tratralavo ity, na tsy le tratralavo ary no tena betsaka fa iny indray mandeha isaky ny hoe misy folo tafavoaka na ohatran'izany dia midray am'ireny ny tratra, asa hoe inona na ahoana fa hiditra amin'ny hanazavana azy tsika androany amin'ity indray mitoraka ity. Tsy tena hoe manahirana ity dosie ity na hoe tsisy dosie tsy manahirana zany, fa ny fomba nomboako azy no sy hitaritako azy no mahasahirana ahy ary tsy hafenina fa misy zavatra be dia be manodidina an'ity resaka volamena ity. Bon, ndahoaratsika aloha hanomboka dia hitarika-hevitra kely aho hoe misy hitarihan-kevitra ho hazavaiko amintsika zany hoe amin'ny alalan'ny hoe isika zao ve zany efa miaina ao anatina atao hoe sosiete na fiarahamonina mpamitaka, fiarahamonina mifamitaka, fiarahamonina mifanozona, fiarahamonina mifanivariva, mifanambanimbany, fiarahamonina feno ady saritaka ary tsisy akory na iray ary mitompo na mitojo any amin'ny fahendrena zany amin'ny zavatra atao. Marihako etoana fa ny tsy fitovizana amin'ny hevitra na hevitra hitantanana ny tokantrano, hitantanana ny fiarahamonina, hifandraisana amin'ny fiaraha-miasa, ifampiresahana eny amin'ny sehatry ny fiangonana, finoana ary indrindrandrindra eo amin'ny sehatry ny firenena dia mampanan-karena kokoa ny isian'ny fisian'ny ady-hevitra sy ny isian'ny hevitra mifanipaka kanefa na izany na tsy izany ny atao hoe manan-karena dia ny fiarahamonina mahatafavoaka hevitra mifanipaka ka mitondra hevitra mahaforona fitiavana, mahaforona fandrosoana, mahaforona fanantenana vaovao, mahaforona asa, mahaforona harena amin'ny fomba madio sy fisainana madio ary fanahy madio ho an'ny daholobe fa tsy ho an'ny olom-bitsy, harena lehibe misy fisian'ny hevitra mifanipaka ka tonga amina fanjohiana, amina fantsona anankiray mitondra
ho any amin'ny fampandrosoana sy izay lavabe nolazaiko teo. Jereo tsara le système-na entonnoir iny. Raha ataonao point par point ny zavatra latsaka ao anatin'iny, il y a des millions, des milliards de points. Ohatra hoe manatsaka rano ianao, de iny rano iny ensemble-na milliards de gouttes d'eau milatsaka am'le paroi an'le entonnoir iny. Ohatran'iny le hevitra. Il y a des milliers et des milliards d'idées, d'avis, de conception, de perception. Maro zany. Ao anatin'zany zavatra zany, ahafahana hoe iny le izy fa miara-miroana miditra ao anatin'le entonnoir. Ary rehefa tonga ao anatin'le entonnoir ara le izy de mbola lasa mahitsy ohatran'izao. Zany hoe mbola le milliards d'idées, milliards d'avis, de perception, de conception, de vision no tafiditra miaraka ao. De rehefa mivoaka ary ambany ery le izy, tonga rano na zavatra azo hoanina na azo sotroina, na azo ampandehanana fiara na ampandehanana machine. Zany hoe ny fitambaran'ireo point be dia be, reo gouttes be dia be, reo hevitra be dia be, reo vision be dia be no manome synergie anankiray dia mitondra any amin'ny fandrosoana na amin'ny fampandrosoana ara-karena na de ny hoe fiarahamonina fotsiny ary. Gaga za ankeo ary tsy afeniko anareo fa sahirana ihany no saiko. Ity manodidina anay ety de samy mamboly daholo. Dia misy poara zay fotony 3-4 de mihoatra aty amin'ny tokotaninay ny poaran'le olona. Zany hoe mifandray ohatran'ny hoe karazana terasy suspendu zay zany le terasinay. Raha ohatra zany eo amin'ny varavarankely manokatra varavarankely de tonga de mahita an'le terasy de mahita an'le poara à peu près à 20 mètres, 25 mètres de moi satria ngeda be le terasinay. De le zanako nahita an'le poara tsara tarehy. Za zany ny mahita an'io poara io maraina anisan'ny poirier, anisan'ny fahasambarako ny mahita an'io mi-évoluer eo de androany izy efa hitako menamena tsara mahafinaritra. Hainareo any zany voankazo zany aty an-dafy eny am-potony de latsaka, nisy latsaka teo 3-4 de nalain'le zanako vavy le izy de navadiny tany am'le tambohon'le olona satria ny tamboho manelanay sy le voisin zany, le jardin potager zany na le poirier dia même pas 50 centimètres na hoe ohatran'zany. Le zanako nefa lava be de nalainy le poara anankitelo de nafindrany tao ambadiky ny tamboho. De tadidiko tsara tam'mbola kely tany Madagasikara, nisy voisin-nay namboly pibasy. Pibasy ngeda be ohatr'izany, ngeda be mihitsy. Sady misy paoma koa ny an-jareo. De lasa zay makao amin'io sahan'io olona io, misaoty tamboho nefa misy alika masika be eo am'le tanàna, mitsirika maka an'le pibasy tonga de le tangozany be iny de maka paoma koa, akory rahateo Fiarovolo dia fafana madio tsara le pibasy avy eo, paoma koa ohatran'zany de tonga de mihinana an'io. Io zany ohatran'ny hoe rehefa vakansy goûter-anay ny maraina, goûter-anay ny hariva. De rehefa le mandalo le ramatoa de nisy nakandray ny pibasy teto, nisy nakandray ny paoma teto. Tena tsara an'zay fahazazako zay de nijery an'le zanako teo zaho hoe tena tsotra kelikely ty, mahitsy kelikely ty. De eo am-baravarankely zany izy tsy mahita anahy akory de ory zaho hoe tamin'ny androko zazakely zao ny zavatra nitranga. Paoman'olona ary an-tokotaniny ery no alaiko ary mino aho fa tsy za rery no manao an'zany, lazà nareo zay tsy nanao an'zany teo
fa de mifono aminareo raha ohatra tsy nanao an'izany nareo fa itindra mitoraka ty zany latsaka aty an-tokotaninao mihitsy le izy de nalainy de nibatainy de napetrany moramora atao ambadika atao. De lasa saina hoe fantatro ty zanako ty hoe dans quelle société, ao anatin'ny fiarahamonina ahoana izy no andeha hiaina ao aoriana kely. Premier réflexe zany de hoe merci Bonamalilo, paomany anay de pibasy, voaloboka koa ary goavy, nanao an'izany daholo tsy afeniny zany. Dia sao de tokony mba ampianariko fetsifetsy ary ty zanako ty. Vao androany zany tena tsy fantatro ty zanako ty mihitsy hoe mila fetsifetsenany le fiainana, le fiarahamonina. Oui, paiso, surtout paiso petakorona ry Bonamalilo, paiso petakorona, paiso plate. Ny fiaina garana drelo ny fiainana ao aoriana kely eo. De sans souci izy tena naiva be hoe naveriny ery le poara. Milatsaka même-temps nefany nivaly ny investigation rehetra zany momba ny volamena, ny taony namoaka sy ny karazany. Tena manko tsy avy mokinazy eny an-dàlana makany Manjangary Pikara, mokinazy ino ty izy teo, ino ty Mahabibo. De ny après-midi tangosan'le tompony daholo le izy, Pia Rodriguez. De nandondona izy tato aminay dia sady nanatitra courgette izy no nanatitra voatabia, ngeda be mahafinaritra an'izay, de sady nanatitra poara sy salady. Tsy najery fitaratra fa menatra aho, fa ny sisa tao anatin'ny saiko de hoe ka tamin'ny andronay anie le ramatoa tsy mba nanatitra kosa hoe ty mba misy poara ho paoma ho anareo ankizy ato, mahafinaritra fa tsy mba zao nareo. Fa tsy nanao an'izany le ramatoa, fa normal be le ramatoa tsy nanao satria nangalangalarinay le izy ary fantany. De menatra hoy aho hoe soa ihany fa tsy ninaikanaiky nampianatra an'ity zanaka ho fetsifetsy ny tena, fa tsy mivaly akory ny après-midi, tsy nikatona akory ny andro, de efa naseho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny geste nataon'ny Pia Rodriguez ny fanomezana ty. Ary tsy indray mandeha io rangahy iny nanao an'izany. Vokatra ny ovony eo de anateran'izay, vokatra ny voatavo de anateran'izay. Kitapo lagatraka tsisy mahita hozy izy Jocelyn, ka le izy naverin'le zanako tao ambadiky le tamboho. De lasa saina ianao hoe eo am'izay zany le niraisiko zay fijoroana ohatran'ny hoe vavolombelona zay satria samy mahita an'izany daholo tsika e, samy nanao daholo. De za hoe ndry ohatranay tony zany le malagasy tia kely. Satria zany raha ohatra niembotra tany amin'ny taona 70 taona any dia nafenin'Ngia Fleury Rakatomalala ilay poara ary nohaniny ny afony. Normal Ngia Herin-Jatovo, Ngia zany tsy mba nangalangalatra, tsy mba nangala-paison'olona tamin'ny fahiny, tsy mba nangalatra poaran'olona fa de Ngia zany tena olo masina be. Oui, père Eckstein natany amin'ny Saint-Michel, tany amin'ny Masindara tamin'izany andro, raha tsy diso ato misy
fruitier koa raha tsy diso aho za a. Fa taloha ny siramamy katsaka no ataonay be dia be, de avy manao sport iny. Normal raha ohatra le malagasy facile be mankany amin'ny halatra. Satria inona ny antony? Le fiarahamonina mihitsy no lasa nandeha tany amin'ny fitiavan-tena. Tany amin'ny taona fitopolo. Tany ho any de efa tsy fantatry ny malagasy intsony. Nefa taloha kelin'izay a, tany amin'ny 69, 68, 67 misy ny fifampizarana. Tadidiko mihitsy raha vao hoe mahamono akoho, manao akoho ritra zany ny ray aman-dreniko tamin'izany, de fa iny Rakotomalala vao irako hoe: "Nda nateranay ny dadabe nivody akoho." De farafahoriana amiko mihitsy raha vao ohatra hoe misy vorona indray tonga ny 26 juin ka hamono vorona, tsy maintsy zano anatitra an'io. Efa nandalo tamin'izany daholo kay. Tsy mahamenatra ho aminy ndraiky honnête raha fahadosoana. Fa ngia raha herin-jatovo eto de miteny aza mandainga rangahy, asa nga izy zany tsy nanao. De eo anao zany no e tonga indray ny fety Pâques. Fa taty aoriana io, oui, am'Bemololo Semigany. Taty aoriana io, nanomboka tany amin'ny andron'ny sosialisma, tsy nisy intsony. Ny tena koa moa efa nanomboka tsy teo teo raha. Ary rehefa miverina de niaina tao anatin'ny hoe tena fitiavan-tena ka na misy vahiny ara tonga ao an-trano, sanatria laza vaovao mahafaly, vaovao ratsy tonga am'raika amby folo sasany, de vitan'io tokantrano mandray io mihitsy ny tsy misakafo. Raha tsy any amin'ny am'roa, am'telo lasa ireto olona. Saotra raha herin-dratsolo. Ka zany ianao ohatra miteny hoe aza mandainga rangahy de gaga anao a. Ianao zao inona mba nalainao zany tain'omby mivadika ara tsisy tompony nefa ilaina anaovana afo. Merci Betty. De mitarika tonga any amin'ny halatra goavana avy am'le lafitry ny fiarahamonina aty ambany mihitsy. Zany hoe ao anatin'le tena fitaizana, gaga manko ny tena zany hoe tena firy taona? 70 taona, 30 taona, 80 taona. Mpangalatra. Ary io zay tratra ihany a, amin'ny halatra madinika zay nahatonga nametraka teto reo olona e. De mba tsy mihenatra ve nareo noho ny hanohanan'ny tokantranony, nangalarany an'le mangazo? De nadina inona de maninona? Au contraire ary le fiarahamonina tokony nanao tsy paipaika hoe ndao rangahy mena mangazo izy. De mety mihenatra le olona, tsy hangalatra intsony izy mandrakizay. Fity nalainareo baraka izy, de hananany vengeance le fiarahamonina. Mahamenatra kokoa zany le hoe raha alabotsy de mena chance le olona toy zay akoraina ohatran'ireny. Ny tena gravy anefa de zao, ny tena mpangalatra ahoana moa ny filazan'zany? De rain'ny malagasy ary tena mitehaka mihitsy ny malagasy takan'ny hoe voninahitra ho an'ny malagasy zany hoe mpanakarem-be sady mpangalatra be. Tena voninahitra be mihitsy zany ho an'ny malagasy a, satria rehefa manan-karena be de manana trano tsara be, à condition koa aloha le goût,
de manana vady tsara intéressé, vady vehivavy no tiako teneny io, na vady lehilahy koa. Matetika ny vehivavy manam-bola dia bandim-bola zandriny jaombily, zay no vily teny jaombily. Zay no mahatonga zay no nahatonga le jaombily. De vehivavy kalabe de bandibandy jeune beau gosse no miaraka aminy. Bandy kalabe de sipa manjamanja no vadiny. Zany hoe le fiarahamonina zany atao am'le tsara be, vola be, manan-karem-be, halatra be, tian'ny malagasy. Ary derainy ivavahany mihitsy. Tsy mba hoe teny manko le hoe sakafo halatra io za tsy hihinana an'io taloha. Fa au contraire am'zao fotoana zao, taloha teneniko io taloha amin'ny taona fitopolo, talohan'ny sosialisma. Fa nanomboka teo amin'ny sosialisma teo simba ny toe-tsain'ny malagasy, tsy fantany intsony hoe vola halatra ity, ary tsy mamenatra azy akory ny mampisakafo ny zanany am'vola halatra, am'vola avy nanagadrana olona, nampidiran'olona teny Tanimora, nampidiran'olona teny Tsefa, tao Ambalatavoangy sy ny figadrana isan-karazany. Eo zany le fandehan'le raharaha hoe ahoana ary zany le izy e, ianao zany poara kely tetsy, pibasy kely tetsy, garana drelona kely tetsy, voataiza niaina tao anatin'izay lasitra zay ianao. Fa de là à franchir le pas zany hoe tena zara angany de misy fahasahiana fotsiny zao hoe ty volam-panjakana tsy aloviko. Manomboka mivoaka manko zao any am'zany hoe ACM zany, misy compagnie privée amina vingtaine de milliards mihitsy tsy alohan'le ry volan'ny ACM. Eo zany voakopy am'le zavatra mety ahita problème any ministra Ranjatoela satria izy moa ohatrany safidy nangina fa tsy fantatro ny tena fandehany. Fa à un moment izy niteniteny hoe volam-panjakana, volan'ny ACM, ohatrohatran'ny teniteny an'zany izy, ohatrany hoe misy olona tiany parana any ambadika any hoe za tsy matahotra an'lahy, ary za koa tsy baikobaiko ny lahy. Ohatrany te-hiteny an'zany mihitsy le ministra Ranjatoela hoe tsy elahy zay fatina mpangalatra io ny baikobaiko aho. Zay manko mahatonga anahy koa miteny hoe ora malagasy. Fa le fiainana ve zany tena eo anatin'le lastran'le fangalarana mihitsy satria mba mireconnaître ihany ny sasany hoe la gazette tena zao, la gazette de la grande île ohatran'izao. Nefa le ministra mamoaka an'le zavatra sensible an'le naman'le ry, satria mpiaraka reo bandy reo no mpalan'le ry hoe ministra be tabataba, ministra zao, nefa le ministra efa miteny mihitsy hoe za tsy matahotra ny lahy. Tsy fantako iza no nampicalmer an'le ministra teo anelanelan'izay, ary zay mahatonga anahy miteny hoe ty la gazette de la grande île ity ne misy olona rovany e, mba akopy nareo, misy olona ao tsy tononony mihitsy ny anaran'io olona io. Fa saingy zao fotsiny mahafinaritra ahy, zay olona narovan'ny la gazette de la grande île rehetra tao anatina fitondrana, rehefa tsy eo intsony le fitondrana de any Tsiafa. Zay fotsiny mahafinaritra anahy. Donc tsy mahafinaritra anahy moa zany fa zay ny constatako satria iza no faly ahita olona hoe higadra zany. Za zao rehefa lasa tany nga raha-mbola de lasa nalahelo aho.
na de maro ary ny zavatra narary ary tena narary nataony alahelo indray ahako tsisy olona faly hoe mahita olona andeha hikady zany ka hoe faly, olona efa tsy mifaditrovana zany. De eo zany l'izy hoe teny le minisitra zany hoe za tsy matahotra an'lahy tsy lahafatina totakely io, efa presque zany mihitsy ny tiany teneniny e. De ato ambadika misy mamelona an'le ministra indray zany nefa zavatra eritreretiny hoe mba tokony prêcher bonne foi. De dinio am'zany ne le fiarahamonitsika e. Ohatran'ny mba mihaja ihany, reto le olona lazaina hoe mihaja reto zany e, le lazaina hoe mihaja ny tena en fait tena fatina alika ao anatin'le fiarahamonina malagasy mihitsy. Satria ireo, c'est là où les Français ils ont raison quand ils disent tout ce qui brille n'est pas forcément or rouge. Tsy zay mamirapiratra rehetra natao hoe volamena, fa misy ny akoso-bolamena ozy malagasy. De eo anao zany dinio tsara daholo anie l'izy. Ireto le hoe madio lamba, rehefa tena adidinao le fandehan'le revy, de na ianao mitehaka raha ve teratera hoe tsy anonona aloha fa manjary manahirana fa samy malala any nareo. Tsy fantatra zany fototra fiveloman'le raha na hoe ahoana na ahoana fa manana entreprise izy zay tsy atao hoe kolasy akory. Tsy hoe kolasy akory fa ny tômôbilina entiny zanany manao rally. Unika aty Afrika. Amina miliara zany ny vidin'io. Tsy mbola tonga akory zany transition de mba hitan'ny olona hoe nisanina patrol kadroka be zay. Ohatran'ny camion izy rehefa tonga mijoro eo akaikinao eo, mierika mihitsy ary ianao inona koa zany tômôbily zany. Ity le raha namana manifinify mbola tsy matavy be amin'ny taonina mivoaka avy ao anatiny. Ramose, za Ramose zao ianona. Zany ato amin'ny computer sanitaire miara-miasa amin'ny anao e. Ohatran'izao fa tsara ihany ny fankalala. Il va se reconnaître. Tapitapika eo tonga ny transition 2009 tsy nandeha akory hoe enim-bolana, fito volana de efa tsy hita intsony le Nissan ohatran'ny camion, Nissan patrol. Sara tadidinareo le Nissan carré be reto. Ao zany tsika, karaha ohatra tsika amin'izao fotoan'izao androany tsika hiresaka amin'ity fasahiana momba volamena ity. De mbola ho gaga ihany ve tsika? De mbola ho gaga ve tsika raha ohatra hoe tena tamin'ny tapa-bolana ny aleriten'ny fanjakana. Aloha zany tena misaotra ny gendarmerie kosa aloha e. Tena misaotra ny gendarmerie. Tsy ny resaka répression amin'ny politika, iny zany tsy afeniko fa tsy miditra amin'iny fa amiko zany mpanao politika zany na opposition izy na fitondrana, tokony force de proposition, force de production pour le mieux vivre ensemble, pour l'intérêt commun, pour l'intérêt général. Fa tsy hoe ny mpitondra manao ny ataony ato ambadika, ny mpanohatra koa sady tsy manolo-kevitra fa hanao zavatra botolo, aka fitondrana fotsiny ny tandrona, iny tsy idirako fa c'est un triste, c'est un constat triste, pour ne pas dire médiocre. Fa na izany na tsy zany, isaorako ny gendarmerie amin'ny ankapobeny sy mpitantana ao aminy. Ny resahako teto le momba ny sakay iray minitra de tonga de appréhender ny momban'ny olona nanaonao foana tamin'ireny.
tamin'ny tapa-bolana ny teny anisy volamena tonga ary nisy olona navita transaction tany Dubai resaka volamena. Tonga ny 2 alina fotsiny izy de vita ny transaction de nody izy. Vola be io. Naveriko indroa teto zay na intelo. Fa naizana avy eo iteny hoe naizana drano. Io tratra ny 17 kilo. Via réseau na hoe filière Sofitrans. Samby efa mivoaka any mivoaka any amin'ny Facebook any daholo hoe iza le olona tedavina, iza an'izao, misy an'izany Mohamad Naim Ibrahim zany, misy an'izany izy teo Samuelson Iadjanirina, Samuelson Iadjanirina, any olo zany tediavina zany, fa efa misy olona anankiroa vao sambotra. Zany ao anatin'ny élément d'enquête efa fantapatatry ny olona daholo. Fa le fanaovana taratasy sandoka mampagaga hoe olona mandady dépôt mahavita sonia. Ary malina be zany raha miteny hoe faux le taratasy, accompagné par des papiers, par des faux papiers. Fa rehefa dinihanao zany le olona hoe raha Samuelson Iadjanirina de fa olona lehibehibe ihany a. Mohamad Naim Ibrahim mipetraka eny aiza moa izy ty, ohatran'ny hoe Tsauvavaky reo olona lizy fa nareo mahita azy ao a, lehibehibe azonareo alehibe azy na fa ty moa Apple la voaziko le ankiray ty de tsy hitako ny manalehibe azy, trouillage mahita hoe aha. Tiako tenena anareo hoe misy olona zany tedavina Mohamad Naim sy nga raha Samuelson Iadjanirina. Fa izao ny tena tompony volamena izy aleo efa lasa nitsoaka. Ho avoaka aketo mba ahafahan'ny gendarmerie maka initiative aingana sy mi-appréhender an'le olona satria azontsika ny renseignement. Ny destination an'le volamena zany a de any amin'le antsoina hoe any Dubai. PPG ny anaran'le société, Prima na hoe Pearl Prima Gold Trading LLC. Any a Deira no misy an'izy io. Any Deira manko a, any Dubai, any no tena misy ny toerana famarotana ny volamena, Gold Souk, Deira. Bureau numéro 305, io zany no hividy an'ilay volamena. Ny olona nitondra azy ary vao sambotra anankiroa dia hirakiraka fotsiny. Ireto anankiroa Naim Mohamad sy nga raha Samuelson Iadjanirina dia recherché amin'izao fotoana izao. Rehefa natao ny fanadihadiana dia raisinaoto tsara ry gendarmerie pirenena fa itony renseignement tony akoatran'ny hoe mino ary tena mino tanteraka fa ny fiara mitondra an'ity volamena ity
sy ny olona tao anatiny de fa azo daholo ny matriculationy sy ny numéroany satria tsy maintsy nanatitra tonga teo hivato ireo olon'ireo. Ndia Mohamady moa zany de nisy mihitsy plasiny tao anaty avion fa tsy hita izy nody nienregistre izy de aveo izy tsy hita rehefa avy eo. Tokony arovana maika ny any Anosy Be am'le vitesse rapide na le catamaran, io manko no fitondran-dralahy azy, na eto Anosy Be amin'ny non Majunga plutôt am'resaka sambo mandeha makany sambo mpitondra olona zany na sambo mandeha makany Comoro de aveo ralahy mandeha Ethiopie dia any Dubai ralahy no miklamsa aveo. Ity PPG ty Pearl Prima Gold ty dia misy ifandraisana amina karana gasy. Avoakantsika eto ny anarany indray andro any fa raha tsy diso andraso hoe vetivety saika maty le izy fa aleo amy manaraka teneniko anareo, adiniko satria mitetemy foana raha hiteny hoe sanatry iny zany mifandray amy fianakaviana Kalidas nefa ny Kalidas be dia be mila précisena zany hoe karana gasy zany mifandray akaiky am'ty le PPG ty zay ny ividy an'io volamena io any Dubai. Eto nareo mila mandray tsara ho anareo gendarmerie ary ho antsika mandeha eny an-dalambe am'zao fotoana zao, ity ranamany ity ny tompony volamena ary izy ny tompony ketrika inga Ertina na inga Herbe. Eny Amboditsiry izy no mipetraka ary manana trano hoe merci Etienne Ambohitsoy Mohamady mipetraka ary Ajamirina teny Enitosy Atsimondrano. Fa ireo karazana hoe hirakiraka convoyeur amin'ny fiantsoana azy fa ny tena tompony volamena ary tompony ketrika manana trano maromaro takan'le tanora anankiray noteneniko heritaona lasa zay ity ranamany ity Herbe na Hertina amin'ny fiantsoana azy manana Ford double cabine orange. Coïncidence ve le orange sa tsy fantatro. Eno tsara 41 11 TBA izay ny tomobiliny inga Hertina Ford Ranger anga izany na Ford tsy haiko fa de double cabine orange. Ity koa misy ramatoa hoe Liana Adrien tokony anaovana fanadihadiana fa izy zao no miteny hoe anely tsao indray ity rangahy ity sao de mba ianao no miray tsikomokimo am'zany mba miangavy atoko Liana Adrien satria vao sambany mahita an'ity olo ity eto ary tsy vitany hoe vao sambany fa tena manana certitude izy hoe manely tsao tsika eto am'ty fandaharany ity nefa tsy fantany fefa mivoaka no antida momba an'ire raha Samuelson sy ny karazany. Maromaro ny olona vaovao tonga eto tsy mampaninona zany fa maika mampety azy fa na izany na tsy zany 41 11 Ford double cabine orange ny lokony de ny anankiray indray 60 anazy ihany 63 77 misy coïncidence ve maha 77 azy le ray zany maka couleur l'orange zany hoe te ho mampara zany le dala de atao 63 77
teo RMDM koa na team angambany le dala Toyota V8 indray io olona ray ny tompon'ireo io olona io no tena tompon'ny volamena ary tokony ho fantatry ny fitondram-panjakana izany zavatra any. Mila malaky nareo satria 2 minitra dia manjavona hoe tafiditra ao anatiny ary za kosa aloha mbola tsy hamoaka ny anaran'ilay olona anankiroa vao sambotra fa ao rehefa tonga any amin'ny déferment izy amin'ny latsinainy na talata dia ho avoakantsika ny anarany satria n'inona natao tsy maintsy respektena foana ny respect amin'ny tsy maintsy respektena foana ny procédure sy ny enquête mandeha. Heritiana na RB 4111 Ford Orange TBA na 6377 Toyota V8 izay ny tena tompon'ny volamena. Tokony ho fantatry ny mpitondra any fa dia lazaina izy zay tsy nisy takalo ny namoahana azy fa dia mba tena mahay ianao zany Liana Adrien efa fantany zany fa tsy ianao no mianatra any ohatran'ny filoha eo. Mahafinaritra ankizy ny teninao zany Liana, tena mba voadona ianao samba mba nisy ohatranao teto tena voadona le Liana ty fa asa hoe ahoana angambany izy ity tsy fantany fa ity fandaharany ity ny gendarmerie dia mihaino an'izy ity zay tsy fantatrao ary misy renseignement mivoaka avy eto tonga dia exploité tsara ho fantatrao ihany zany. Faran'ny volana ity no eno akory aby antsika rehetra. Zay zany ny vaovao momba n'iny resaka volamena iny. Mbola itoy io resaka io fa tsy hoe tapitra androany, mbola itoy io hatramina hoe société high-tech service mbola misy io. Tsy maintsy isy ny fidinana eny ahafahan'ny fanjakana mahalala hoe zao ny fandehany, zao aby ny tena fiainga. Eny Saovy-Masoandro no misy an'ity high-tech service ity dia anjaran'ny fanjakana ny manohy ny ambiny. Aleo tsika andefa hira kely anankiray dia hiditra amina zavatra hafa tsika satria tsika tsy hiemotra n'inona causen'ny Liana eo fa androany ianao vao mba miditra eo ve dia ianao ny impressionné anay azafady sady hoe compte fake no ampiasainao Plus les filles.
Ie, asana coïncidence na ahoana fa rehefa manao an'itony fandaharana itony manko amin'ilay hoe investigation sy ny karazany a, dia ianao zany fantapatatrao ihany hoe Grammarly makes communication at work one click simpler. salady a fantapatatrao ihany hoe ty olona ty efa mpanaraka eto, ty olona ty ohatran'izao de ndraindray misy takan'androany zao misy coïncidence miditra tapoka eo le olona de voaka tapoka le olona aveo de même pas 2 minutes après, 3 minutes, le temps de créer un compte fake de miditra le liana de le olona anankiray tsy ao intsony, tsy tato intsony izy, mipetraka amin'ny Dubaï io olona io. J'espère que ce n'est qu'une simple coïncidence, on va dire. Une toute simple coïncidence. Fa ho anay investigateur a, amin'ny zavatra ohatran'itony tsy misy ny atao hoe coïncidence fa plus ianao manao fihetsika ohatran'izay, plus ianao vao maika orienté any aminao ny soupçon, tsy voatery amin'io zavatra io fa amina zavatra hafa, satria rehefa atao koa ny fandinihana hoe fa naninona nitapitapoka teo no lasa mipetraka any Dubaï, mety mahalasa saina, mila dinihana ihany amin'izany fa tsy voatery hoe manao ratsy akory nareo fa le fihetsikareo no lasa manameloko anareo amin'ny zavatra mitranga. Samy nahita daholo tsika, maro manko nareo nanontany an'le resaka niteneniny ramatoa Claire Pierangelo na le ambassadeur-ny ambassadeur savait marina zatra nolazaiko hoe sloa le solomaso ry fleury raha ohatra ka mbola tsy mahita tsara. Izahay mihitsy no ahafantarako hoe fantatranao ry liana Adrien, satria ianao tsy andeha hanao fleury anahy zany raha tsy olona mahafantatra ahy, zay mahatonga anahy miteny hoe ny olona miteny hoe compte fake ianao fa tsy za fa fantatro ianao. Mampalahelo lesy labaina, maninona manao toetra ohatran'izany. En fait zalahy le bandy io liana io fa tsy sipy io, bandy io. Merci quelle rêve, meza amin'ny olona hoe bandy io ry fleury ary zay bandy zay manao hoe ry fleury rehefa miantso aho. Satria fantatro e, zay. Fa tsy maninona lesy là tu viens de te dévoiler et donc merci beaucoup pour le renseignement. Dia nous regrettons izy madame Claire Pierangelo que Madagascar ne prenne pas position
en faveur de l'Ukraine. Zay nazavaintsika teto il y a 2 jours de cela. Fa tsara ihany ny manazava amintsika malagasy hoe inona ny tena zavatra mitranga na ny dynamique future et proche entin'izao zavatra mitranga any Ukraine izao. Fa nanazava hoe nouvel ordre mondial, zany hoe hisy ordre anankiroa zany fa tsy monopolistika ohatran'ny taloha intsony na monopolaire, ohatran'ny taloha intsony hoe ny dolara foana zany no référence amin'ny zavatra atao fa efa miady mihitsy zany reto bloc anankiray faharoa zay ho hazavaiko eto hoe hisy safidy kosa fa ahoana ve zay no dans l'ensemble. Raha ohatra miaraka bloc anankiray zany Chine, Russie, Inde de matanjaka lavitra en matière d'exportation, en matière d'échange commercial na commerciaux am'izao tontolo izao ka maninona zay no voatery hampiasa monnaie de référence foana dolara ary maninona zay voafatotra tony Swift tony de mamorona ny azy reo olo reo ary miezaka ny mametraka ny azy. Zay zany le lasa misy hoe bipolarité zany le izy raha zay no anazavaina azy tsotsotra. Fa ny conséquence aloha zany no hazavaiko eto amin'izao zavatra zao dia voalohany indrindra tsy ho zaka ny fiakaran'ny vidim-piainana ao aoriana kely eo. Tsy ho zaka ny fiakaran'ny vidim-piainana ao aoriana kely eo. Na conséquence inhérente na effet direct avy amin'ity ady ity na ny fanararaotana par rapport amina statut de position, tsy opposition, statut de position commerciale. Zay manko le antsoin'ny lalàna européenne hoe abus de statut de position. De mandeha makany amin'ny monopole izy io indraindray ary zay mahatonga ny hoe na libéral ara ny économie européenne na occidentale dia tsy mi-permettre mihitsy, tsy mi-autoriser ny hoe ino ty izy teo ny système monopolistique, zany hoe système de monopole. Ary indrindrandrindra amin'ny resaka abus amina abus tarifaire zany amin'ny zavatra ohatr'izany. Kanefany noho zay le situation zay dia miakatra ary hiakatra. Il y a la guerre à côté. Il y a d'autres pays qui ont pratiquement ohatra zao ohatra ny hoe en fait ny marina fa mitombo ny demande miakatra amin'ny coup d'approche mankaty Europe amin'ny resaka énergie zany, quelle que soit la forme. Fa mba hanalizy tsara ny route du pétrole par rapport amin'ny tonga amin'ny makany Madagasikara sy ny karazany tokony tsisy effet. Fa ato amin'le lalàna, ato amin'le hoe lasa situation mondiale, lasa généralisé zany le fiakaran'ny vidin-javatra rehetra de lasa tonga any amin'ny hoe fini l'époque de l'abondance hozy izy nga Emmanuel Macron. Ka raha izao zany vao vita ho an'ny frantsay, ho amin'ny malagasy le izy efa ela ny vita. Hiakatra ary ho zava-doza ny fiakaran'ny vidim-piainana dans l'ensemble. Satria raha amin'izao fotoana izao zao ny projection ny hoe ny vidina mégawatt heure anankiray raha 876 izy amin'izao de hiakatra hatrany amin'ny 1000 euros
bientôt tafiditra anaty vera izahay ety. Inona ny conséquence an'izay? Tsy maintsy voamaika satria n'inona ny économie africaine dia économie ponctionnée. Satria raha tsy misy ny Afrika izay ahafahan'ny Européanina tsetshefina ny compenser ny gapy izay tsy ampy ety. Araky ny tenin'ny Ngapotirina zao ny tenenin'ny Ngapotirina hoe inona moa ny antony hanapotehako an'i la France hoy izy? Ataoko fotsiny ozy izy zay iasan'ny tsy azo atao Vosirama mandefa le puissance gloire satria vazaha iny. Ataoko fotsiny zay rahan'ny afrikanina amiko ozy izy. Sarahako amin'ny frantsay ny afrikanina de hitanareo izy fa tsy ampy herintaona de mahatrafy fadiran'ova aleo. Tena marina zany ary io no ezahana hoe lasa terrain de combat i Afrika entre les deux blocs, na ny pays sous-développé na en voie de développement, ny fiteny azy amin'izao fotoana izao, entre ny Européanina, pays occidentaux ao anatin'ny OTAN zany, bloc ino izy teo, du groupe atlantique, sy ireto bloc vaovao faharoa, Eurasie. Eurasie zany hoe sady mankaty amin'ny Européanina, izay Russie ngeda be ao, no mipaka hatrany amin'ny Asie Aty le pont lavabe, nampifanjohy an'i Chine sy Russie, zay tena tsy afenina fa c'est un pont tout à fait stratégique sur le plan de développement économique et d'échanges commerciaux et commerciaux entre les deux pays, les deux grandes nations. Ce qui fait zany hoe ity ady amin'ny Ukraine ity, en fait izy io non seulement il y a le fait de reconquérir ce qui a été perdu pour les Russes, pour les Soviétiques. Il y a aussi des raisons stratégiques, géostratégiques, mais éco-stratégie aussi, économique et stratégie économique éco. Fa ny conséquence an'izay ery amin'ny terrain ery, dans la pratique, de ozy nareo hoe au moins kosa anie zany tsika raha pitsy manana safidy hoe dollara sa rouble, sa yen ny sinoa. Manana safidy amin'izay tsika. Tsy maninona zay. Fa ny tena marina dia ireo tsara ny vaovao navoakan'ny Midi Madagasikara androany. Manomboka midinika ny lalàna ahafahana manara-maso ny implantation na hoe implémentation raha atao amin'ny teny frantsay raha fiteny russe. Quand on dit implémentation manko, amin'ny teny anglisy zany de s'installer de manière durable et stable. Dia manomboka mamoaka lalàna, manao analyse-na lalàna amin'io, étude-na lalàna, mandeha en discussion any amin'ny Sénat américaine, ny fanaraha-maso ny pénétration an'ireto groupe privé de sécurité armé an'i Rosianina ireto, zany hoe ireto groupe Wagner, zay manana forme à la fois militaire et à la fois économique koa izy ireo. Ary tena mipersa be satria non seulement à deux niveaux zay ny pénétration, fa misy pays africain zay ao anatin'ny zone ny francophone, sensible, du moins francophile zany na francophone koa zany tsy maninona e, dia manomboka lasandralà
eo ny mahatonga ny manomboka mikoropaka ny amerikanina hoe raha voadona amin'ny frantsay voadona koa tsika zany tsy maintsy mireagira ny union atlantique vite et bien. Nous regrettons izy le ramatoa que Madagascar ne prenne pas position en faveur de l'Ukraine, pour ne pas dire en faveur de l'Union atlantique. Fanazavaiko hoe en fait tia nous regrettons ty tena dikany eto de ny hoe nous sommes fâchés, nous sommes déçus, nous sommes en colère, nous sommes dépités. Fa tsy député nous sommes embarrassés, nous sommes désappointés. Ohatran'izany io zavatra io. Conséquence an'izay de araky ny lazaiko anareo hoe anana ny candidat zany ny Union Atlantique na amin'ny alalan'ny fanonganana ny fanjakana tsisy valerany aminy zany, na amin'ny alalan'ny élection amin'ny 2023. Ary mbola averiko ihany fa ao anatin'ny système américain rehefa vehivavy no alefany aminao eo ambassadeur de anankirotana iny zay, anankirotana ny dôme sy anankirotana ny karatra. Vous allez voir. En plus, la dame, elle est experte en matière de géostratégie. Tout ce qui est stratégie de défense, Ainio Ramatoio, c'est pas n'importe qui. C'est une dame qui maîtrise tout ce qui est diplomatie humanitaire, resaka relations internationales, resaka sécurité. Elle est très bien et trop bien formée pour être destinée en tant qu'ambassadeur des États-Unis pour Madagascar. À Madagascar. Eo zany ny hoe aiza no ametrahany raha malagasy ny tombony. Aza adino koa fa misy koa le rivotra anankiray, zay rivotra miainga ao anatin'ny malagasy hoe oka zay rangahy. Le Banque mondiale, le FMI. Et quand on dit le Banque mondiale, le FMI, dia midika zay par conséquence miala amin'ny amerikanina sy ny frantsay et consort. Ty fampatsiahivana kely. Misy rahalahy ato niaina tany amin'ny talohany zany atao hoe période socialiste zany fa tany amin'ny taona talohan'ny taona 2070 tsy de sarotra ny mandefa mpianatra andeha hianatra aty a Frantsa fa mbola mitovy tamin'ny statuan'ny malianina sy ny sénégalais ary Algérie, Madagasikara tamin'izany andro zany. Tena hoe tsisy dikany. Tsy maintsy natao fotsiny zay nanaovana vaksiny anti-choléra sy fièvre jaune tao amin'ny Institut Pasteur zany natao tamin'izany andro, de misy passeport jaune zay omenanao talohan'ny taona 70. Niainako zany ka fantako tsara izany zavatra zany rehefa tonga ny période socialisme de nanomboka teo ny nilahatra nangataka visa de nanomboka teo ny nisy rejeté mpianatra pour des raisons d'insuffisance de ressources. Nanomboka teo ny mpianatra no rejeté pour des raisons hoe mety kilandy na hoe hipetraka tsy verina amin'ny Madagasikara intsony. Nefa n'io zavatra io, zavatra miseho io
talohan'ny taona 1960 dia efa betsaka ny gasy hoe tonga taty an-dafy tsy mety nolontsony. Anisan'ny maromaro tamin'izany ny artista, Rendry Bar John ireny tao anatiny talohan'izany, Rendry Surf ireny, sasany moa mipetraka any Canada amin'izao, ry Jérôme de Toupla, Jérôme Randry, maromaro izy ny artista malagasy nisafidy mipetraka taty Frantsa ary tsy nody tany Madagasikara intsony satria tsy compliqué be rehefa tao anatiny taorian'ny périodin'ny sosialisma ny fipetrahana taty Frantsa. Manana safidy ianao zany, aza manontany ny hevitro fa ny feny tantaraiko betsaka koa nefa nireo mpianatra avy any amin'ny firaisana sovietika no mitondra ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Misy mahatsara azy daholo ary misy maharatsy azy, fa ny zavatra hitranga dia anana ny kandidany ny bloc ao anatin'ny Union Atlantique na ny pays occidentaux, ary mino koa etsy amin'ny ilany fa anana ny kandidany ny Rosiana any Madagasikara. Azafady tokoa. Eo zany am'ty indray mitoraka ity ny malagasy dia tsy hifidy olona fa hifidy appartenance. Est-ce que je me sens plus occidental ou eurasien? Zany hoe hiaraka amin'ny Rosiana sy ny Sinoa, sa za hiaraka amin'ny Européana sy ny Amerikana. Zay le safidy. Tsy anjarako miteny anareo hoe tiany tsara tiany ratsy, samy manana ny mahatsara azy reo, samy manana ny maharatsy azy, fa de efa mampirimana anareo psychologiquement zany hoe tsy maintsy andeha am'izay ny zavatra hitranga ao Madagasikara, ary raha tsy mitandrinatsika dia hisy crise goavana, tena goavana, post-électoral amin'ny resaka ady sy ny karazany, satria ny conséquencen'io zavatra io resaka bipolarité na fametrahana fizarazarana géografika io, géopolitika io, dia matetika misy conséquence na famonoana filoham-pirenena, fanakorontanana ny karatra, na misy olona ary lahan'izao ka tsy mahafa-po amin'ilay ankiray dia tsy mahatratra 2 volana iny, 3 volana, 2 taona, 3 taona dia finoana zalahy efa tsy mahafa-po azy, na mety candidat hybride no mety tonga ao, sady à la fois izy pro-atsy nefa tsy izay intsony le période amin'izao fotoana izao, fa mila tranché hoe za pro-kintana, za pro-Eurasie. Safidy zay. Manko nareo, mieritreritra tsara nareo hoe marina ve zany cause zany sa ahoana? Mety hiova, mety ny aloha zavatra tazomiko foana dia zao hoe tsy mino aho hoe miady ny Amerikana sy ny Rosiana. Ny zavatra inoko dia nanomboka tamin'ny Trump dia efa candidat-n'ny Rosiana no filoham-pirenena Amerikana. Pour que la couleuvre soit bien avalée, l'Ukraine en est l'un des moyens et tremplin, rien que pour renchérir na revitaliser l'industrie d'armement américaine. Vous l'avez où?
ary ny jiosy amerikanina no tena ambadika io. Satria aza adino fa efa manomboka mimenimenina ny olona am'le mitifitifotra tanàna sy mitifitr'olona any am-pianarana ity. Donc ity resaka Ukraine ity, zao miliara lasany, zao jereo tsara fa milliard de dollars foana ny mandeha any. Ary ny rosianina koa nefany inona ny tonatonana ny manipuler ny élection américaine raha tsy misy tombontsoa tiany apetraka eo. Tsy anaiky mihitsy ny opinion américaine raha ohatra hoe alefa fotsiny am'zao ekena ny bipolarité hoe sady hisy ny rouble, misy ny dollar. Par la même occasion zany, c'est tout bénef pour les Américains. Mipetraka ny rouble eto amin'ilany fa ho an'ny économiste américaine de miroborobo ny industrie d'armement satria il faut produire des missiles à courte portée fa tsy longue portée. Raha vao longue portée manko de tonga de mahatratra any mety ho tonga hatrany Moscou de mody lalàna guerre conventionnelle ty, zay tsy miady aminareo fa amenay zalahy fa le mandeha 4 kilomètres 5 kilomètres fotsiny menay azy 10 kilomètres de iny nefa amina milliard de dollars de lasa koa ny ampondra faly ery hoe miarany any américaine sy karazana. Fa le enjeu ambadiky le izy fa manomboka fa maninona no quand c'était l'époque des plus intellectuels, plus stratèges, tsy nisy le guerre. Fa tonga ty bandikoloniny ty Zelensky zany, tout simplement un danseur, un comédien clown, président d'un grand pays qu'est l'Ukraine. Misy zao zavatra mitranga zao. Satria fantatry ny olona fa limiter les zozoty, limiter les cerveaux tsy kopy mihitsy ty ozy, c'est la bonne poire. De lasa miditra daholo ny rehetrarehetra ao anatin'le izy, efa tsy ambadika. Aza adino fa misy ny atao hoe manaovanareo documentation raha tsy matoky ahy, misy ny juif américain, de misy koa ny juif russe. Ozy nareo ka ahoana ary ny fananan'ireo le juif russe reo oligarque reo. C'est quoi un bateau de 60 millions de dollars par rapport à un contrat pétrolier? Un contrat pétrolier fotsiny, ça vaut dans les dizaines, vingtaines de milliards par an de dollars. 60 millions de yacht, 100 000, c'est rien zany amin'ny dollars. Et d'autant plus azony récupérer ny aoriana kely. Donc l'enjeu est ailleurs. Sarotra ny inao zany hoe les grands. Ny antsika fotsiny raha navoaka ny Ratsirahonana iny hoe zany nampiona Andry Rajoelina somary karavalomana e. De ny ampondra miady ery ambony terrain. Efa izy mitsamy ara miresaka ato ambadika. Oui, Nana James, vous avez raison. Takany Liban, mbola ho avy ny reconstruction en Ukraine. Vola be koa io. De matetika mahazo an'io zafady doko, matetika mahazo an'io de entreprise frantsay, entreprise américaine, entreprise russe, chinois. Et très bien. Il faudra financer la reconstruction de l'Ukraine. Ça vaut c'est estimé à jusqu'à 2000 milliards de dollars. Izy adolo ninona zany gâteau zany. C'est pour la reconstruction. Et ce sont les grandes et grosses entreprises des pays occidentaux, les Russes et les Chinois aussi. C'est pour vous dire que ny filoham-pirenena hovidinao eo de mila filoham-pirenena manan-tsaina, filoham-pirenena fazatra ady, manana traikefa, mahay mandanjalanja, na izany na tsy zany, n'iza tonga de
priorité ny indépendance alimentaire hoy le zazavavy ankiray niresaka tamiko zay hoe tokony ho maromaro mihitsy ny industrie de transformation ary ny zavatra tokony ataony bon ay efa mandeha ny offre am'zao ry madame Naina James zay neny tsy afozako amin'ny olona manaraka ahy eto tsy takan'ireny Riena reny zay ny tena za zany tena miteny anareo hoe moi je suis fier de vous vous êtes tous et toutes informés et finalement des fois je me demande pourquoi je sers ici parce que vous autant que moi on s'informe mis-échange ataontsika ary tena proactif le olona eto satria tonga de miteny hoe efa mandeha ny offre raha ny amin'ny échange hafa de ny zavatra mivoaka de tena ianao meilleur tokony atao filoham-pirenena ianao nefa hivita va olona viendrana be zao na fitondran-tena raha zéro zany no any amin'ny hafa je ne peux que tena hoe tena fier nandefa any amin'ny mbola mandeha any amin'ny Facebook any izy mangataka validation fa nanoratra mihitsy hoe tena grâce à vous on a un bilan largement positif de ho hitanareo eo raha eken'ny Facebook le izy fa aminareo zany no hitako par rapport am'zay fa mandeha zany ny offre amin'ny resaka reconstruction ny Ukraine sady am'zao fotoana zao niady ara mbola tsy vita de hitanareo am'zany ka zay zany amaranako azy hoe mila mieritreritra sy mandingitsika de nizao ho anareo faiseur d'opinion tonga eto amin'ity fandarana ity mba hampitapitao amin'ny malagasy hampitapitao amin'ny manodidina ny fifampitezaina ataontsika eto fa raha tazomintsika ho antsika rery ihany koa ny mety mba valaka ihany tsika satria mety indraindray mba mahafinaritra koa ny le mampianatra tsy afeniny zany fampizarao hoe anao veloma amintsika aho anao veloma satria tsara ny fiarahana ninona lazaina ngiajedy veloma mampamango ozy ngiajedy ndao aray azafady hoe madame Naina James madame na tsy haiko raha misy hoe raha tsy madiso to mba alefaso lien MP hoe ny information na renseignement momba an'izany fa mety mba mandray anjara koa tsika dao ary teny Andriamanitra
Nisy nangataka zay zay a, hira tamin'ny JMJ madama eo fa tany Tuliara. De alefatsika ndao are.
Niara, telo mahafinaritra daoly tahian'Andriamanitra tompoko amin'ny alahady atoandro ny fotoanatsika mety efa mitombo ny vaovao amin'izay mandram-peona tompoko.